ireo lohatenim-baovao. Raharaha angidim-by tetsy Mahamasina nivoaka androany ny didim-pitsarana. Tatitra momba ny zon'olombelona mahery ny 4,000 ireo maty tsy nandalo fitsarana. Fampandrosoana ny komina Antananarivo renivohitra mihazakazaka ny fahamaliana ny filan'ny mponina. Dia amikafaliana trany tompoko lasy tompoko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao amin'ity aliny 7 septambra 2024 ity. Tonga soa atao anatin'ny vaovao ary dia manasanao ampanajana izay anaraka izany hatramin'ny farany. Lafo vaovao maro sosina no entina aminao eto ary isantarantsika izany dia androany no namoaka ny didy momba ny raharaha angidim-by izay nahavoatonontonona mpanao gazety 3 sy tompona andraikitra iray teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny fitsarana. Ny teo anivon'ny izay raharaha-mpitsarana izay dia iverina fa hitondra endrika ratsy amin'ny asa fanaovana gazety ny didy nivoaka. Ndeo rahantsika andrizatsara niaraka tamin'ny Tokana Marolahy. Voasazy andoha 10 tapitrisa ariary Nadia Rahoundmanal talehan'ny famoahana ny gazety Le Quotidien sy Mahery Rabearivony izay mpandrindra ny pejiny 24 heures mada. Afaka noho ny fisalasalana kosa ny tompona andraikitry ny pejiny CUA serasera ofisialy Arfina Elso sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny CUA Patrick Ramion. Nanaitra ny maro indrindra ny mpanao gazety ny fanapahan-kevitra ny fitsarana izay heverina fa anohitohina indray ny fahalalahany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Iraha mivoaka androany moa zany ny didy fitsarana mikasika ny raharaha angidim-by teny Mahamasina iny. Dia nilatsaka moa zany didy teo fa Rabearivony Mahery sy Nadia Rahoundmanal zany dia nambara zany fa meloka amin'ilay loham-piabangana hoe fanalambaraka na diffamation amin'ny alalana lahatsoratra. Ny heloka moa zany dia voasazy zareo andoha 10 millions d'ariary na 50 millions de francs isan'isany zany. Lamandy io sazy miatra. Aminay zany tsy aradrarana izay didy fitsarana izay satria efa niadivanay ombeny io mazava ny fanenjehana fa fanalambaraka amin'ny alalan'ny lahatsoratra. Tsy nisy mihitsy tao anaty lahatsoratra iny filazana na ny indrepandera tafika malagasy. Izay hoe zavatra tsisy pirofo entina anamelohana ny olona izay arovanay mazava ho azy fa mpiakatra ny raharaha amin'ny sehatra ambonimbony zay. Ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny 24 heures mada ny 3 aogositra no niaingan'ny fitoriana. Nitory ny tafika malagasy izay nahatsapa ho afa-baraka tamin'izany lahatsoratra zany, saingy nandany fiampangana azy ireo voatonona tamin'ny raharaha satria tsy nisy filazana momba ny tafika malagasy ilay lahatsoratra. Ireo mpanao gazety raha teo ny anina ho tsy nahalala velively fa an'ny tafika malagasy ilay angidim-by izay nisidina tao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny 3 aogositra lasa teo. Ny alatsinainy 12 aogositra lasa teo no nitanterahana ny fotoam-pitsarana azy efatra menada. Ny tafika malagasy izay mpitory tao anatin'ity raharaha ity moa dia nangataka onitra iray ariary. Ny eo amin'ny vaovao mikasika ny zon'olombelona kosa indray dia efa nanomboka tamin'ny 7 septambra ary tsy farana ratsy ny 20 septambra ho avy izao ny fivoriana ara-potoana faharoa amby efapolo izay momba ny filan-kevitra ho an'ny zon'olombelona eto amin'ny firenena mikambana izay atao any Genève. Omaly monina no tatitra momba ny zon'olombelona ireo fikambanana eto Madagasikara izay mandray anjara amin'ny fivoriana io. Ndeo arahantsika avetrany ny andindininy mikasika an'izay. Ireo hetsika fampandriana tany ataon'ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy no tena miteraka fahafatesana olona betsaka indrindra araka ny tatitra nataon'ny fikambanana miasa eto Madagasikara nandritra ny fivoriana faharoa amby efapolo ny filan-kevitra ho an'ny zon'olombelona izay notanterahan'ny firenena mikambana tany Genève ny alarobia 20 septambra. Ny taona 2020 sy 2021 no nanomboka nahazo vahana io fampandriana tany atsimo io. Ary nirongatra niaraka tamin'izay ihany koa nefa ny tsy fandriam-pahalemana tany an-toerana. Tao anatiny 5 taona farany ho iatrany ny tatitra dia mahery ny 4,000 ny olona maty tsy mbola nandalo fitsarana akory teto Madagasikara. Les opérations menées par la gendarmerie nationale de ces 5 dernières années se sont soldées par des exécutions extrajudiciaires de quelques 4000 personnes. En avril et juin 2019, plusieurs villages du district de Betroka ont été à nouveau les cibles de multiples attaques. Il semble évident que la répression vise à terroriser et à déplacer la population des régions concernées riches en ressources naturelles pour mettre leurs terres à disposition des compagnies transnationales étrangères, minières et de l'agro-industrie.
Voalaza ny fikambanana izay nanao tatitra nandritra ny fivorian'ny filakevitra momba ny zon'olombelona hatrany fa inina atao ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara mba hialan'ny mponina amin'ny faritra maro izay fantatra fa misy arenan-kibon'ny tany. Efa nangataka ny siny fanadihadiana lalina ny amin'izany ireo ONG sy fikambanana maro, saingy hatreto tsy mbola nisy valiny izany. Andeha hivadika amin'ny pejin'ny fanabeazana kosa indray isika. Nivoaka androany ny valim-panadinana BEPC ho an'Antananarivo renivohitra, faritra vitsivitsy any amin'ny faritra ihany koa nefa no hita fa efa namoaka izany tamin'ity herinandro ity, ary raha ny hita tao anatin'ny fanadihadiana izay natao dia nienany tapahafaham-panadinana tamin'ity taona 2024 ity. Lorette Perton teo amin'ny sariny tahiriny aina. Fari-padidim-pampianarana miisa 170 amin'ireo 470 amby zato manerana ny Madagasikara ihany hatreto no mbola namoaka ny vokatra ho amin'ny fanadinana BEPC. Nahitana fidinana avokoa ny tahapahafahana ho amin'ireo Cisco rehetra ireo. Anisany ambany indrindra amin'izany ny any amin'ny Cisco Sambava izay 120,500 fotsiny. 7,470 ny vokatra ho an'ny Cisco Andapa, 7,370 ho an'ny Voimar, 5,100 ho an'ny Cisco Mananjary, 5,100 kosa ny vokatra ho an'ny Cisco Manjakandrina. Andrasana amin'ity herinandro ity avokoa ny voan'ny valim-panadinana any amin'ny fari-padidim-pampianarana hafa manerana ny nosy. Araka ny loharanom-baovao fantatra dia amin'ny sabotsy ho avy izao no hivoaka ny valim-panadinana ho an'ny Mahajanga sy Toliara. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra kosa dia tamin'ny iray ora tolakandro ny alakamisy 17 ny volana septambra no nivoaka izany valim-panadinana izany. 7,170 n'ireo mpianatra niadina teto Antananarivo renivohitra ihany no afa-panadinana. Vokatra izay nahitana fidinana be ihany koa raha oharina tamin'ny taondasa izay 7,700 mahery. Ny fitaran'ny taom-pianarana lava loatra no niteraka ny tsy fahafehezan'ny mpianatra ny taranja maromaro ka nahatonga izao ambany dia ambany izao ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. 2,707 alina ny isan'ny mpiadina voasoratra anarana niatrika ny fanadinana BEPC tamin'ity taona ity. 7,900 amin'ireo no tsy tonga niatrika izany fanadinana izany. Ny voka-panadinana sahala amin'izao moa no mari-pandrefesana hitsarana ny ezaka nataon'ireo mpianatra tsirairay avy nandrosa ny hemitra ary samy manana ny fihetsehampony ihany koa ireo mpianatra nanaovan'ny mpanao gazety ny MBS teny amin'ny LM Matiny. Ndeo rahantsika avy hatrany ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Tamin'ny 12 ora sy 17 minitra no efa vonona ny peta-drindrina misy ny voka-panadinana BEPC sy ny fifaninanana hidirana seconde tetsy amin'ny ivitoeram-piadinana LM Ampeflo ny alakamisy 17 septambra 2024. Tamin'ny iray ora antoandro kosa no nisokatra ny vavahady ka ny fandrombahana ny nijery ny valiny. Orakoraka, hafaliana, tomany, ranomaso, fihetsepo hita teny amin'ireo ankizy avokoa izany. Ny resultat le seconde tsy napoizina fa le BEPC fa napopoizina ihany. Tsy napoizina tsy nieritreretina hoe ho afaka fa hoe tonga aty fotsiny dia raha afaka dia afaka, dia raha tsy afaka dia izay. Fa le BEPC efa fantatra hoe afaka fa seconde no afaka. Atao amin'ny LMA ihany satria efa sahirahirana ihany amin'ny écolage dia tsy findra fa leo aty. Zay zao tonga aty tsy valina BEPC valina seconde fa BEPC fa hitanay tany ambony miandry dia afaka. Tena faly be, tena faly be fa dia hoy fotsiny aloha hitery amin'ny olona rehetra hoe afaka. Anto dia atao amin'ny LMA nianatra fa tsy ho any amin'ny école hafa tsony. Niaraka ny ankizy dia rola izy nanala dia ndray afaka dia ndray tsy afaka. Manao nandraisanao an'izay? Mampanaelana le tsy afaka nefa mahafaly koa le afaka. Manao fety izay dia miara manao fety amin'ny afaka ihany dia atao kotriny ny afaka ihany izy. Tsy valiny BEPC seconde dia afaka. Afaka BEPC seconde soma tsara dia saotra ny tompo. Ie. Dia isoratra anarany ary ony fa izay afaka tonga dia makaty amin'ny zareo maka convocation. Dingana hafa kiondalana vaovao an'ireo mpianatra nahavita ny ambaratonga fototra faharoa teo amin'ny tontolon'ny fianarana iny fanadinana BEPC izay natrehana teo iny. Tsapa fa niena ny tahapahafana tamin'ity taom-pianarana ity manerana ny Madagasikara mihitsy. Raha ny firesaky ny maro tamin'ny mpiadina, sarotra iny fanadinana iny. Ny fahaizan'ny ankizy malagasy izany ve ny nandrorona sa ny fianarana no mihasarotra?
Vaovao mahakasika ny fampiroboroboana sy ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mandroso tanteraka ny asa amin'ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa manerana ny boriboritany enina eran'ny Antananarivo renivohitra izay anisany imasony ny commune Antananarivo renivohitra fatratra. Efa andalam-pahavitana ihany koa ny lalankely izay tena anisany nampijalan'ny mponina. Nisy mony fidinana ifotony izay nataon'ny commune sy ireo ekipany tamin'ity androany ity niaraka tamin'ny sekretera jeneraly Tahiry Rina Andriamasinoro androany. Andeo rahantsika ny fanadihadiana izay hoentiny Edena Elia teo amin'ny rindran-tsary ny tokona Marolà. Fokotany maro eto andrenivohitra no mijaly amin'ny fampitehany ireo lalankely iampitana amin'ny fokotany hafa. Efa nisy ny famalian'ny commune ny etaetan'izy ireo, nisy ny asa efa natomboka, eo ihany koa ny andalam-panamboarana. Isan'izany ny asa fanamboaran-dalana mampifandray ny fokotany maro eny anivon'ny boriboritany fahenina, amin'ny fokotany Betafy Ambohimandroso mivoaka eny Ambodivonankely. Asy-panamboarana ihany koa ny lalankely nampikakaiky ny mponina teny an-toerana ny Faratsiny, amin'ny fokotany Volosarika Ambanidia, boriboritany Faharoa, ary ny fanamboarana ny lalankely mirefy 300 metatra amin'ny fokotany Antetezana Afovoangy, boriboritany voalohany. Tato anatin'ny volana vitsy no nanomboana ny asa fanamboarana ary efa eo andalam-pahavitana avokoa izy ireo amin'izao. Marihana fa teti-bola madiodio avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra no namatsiana ny asa fanamboarana rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny famatsiana ara-pitaovana sy ny karaman'ny mpiasa. Tonga nijery fotony ny asa fanamboarana lalana sy lalankely androany ny sekretera jeneraly ny commune Antananarivo renivohitra Rina Andriamasinoro, ny solotenany ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Natao tety zany hitantsika hoe manao an'izao lalana izao zany izao ny commune efa fangatahany olona latry ny ela. Raha hitantsika misy sary teo maneho hoe ohatrany ahoana ny tany taloha. Dia rehefa nanao ezaka zany ny commune vokatry ny fangatahany olona maro miteraka olana fifamoivoizana ety indrindra rehefa avy ny orana fako tsy fako, fotaka tsy fotaka dia nanapa-kevitra ny anamboarana an'ilay lalana. Efa nanomboka elaela izy io fa ho fitohizan'ilay asa dia manidina tety fotony hijery anaty maso mihitsy ohatrany ahoana ilay fisotran'ilay asa. Ankoatra ny asa fanamboaran-dalana dia mitohy ny asa fanadiovana faobe ny lakan-drano fivarinan'ny rano maloto eny Antetezana Afovoangy izay mirefy 700 metatra sy teny Ambohimandroso amin'ny alalan'ny asa tanamaro na ny IMO. Tsongaina manokana amin'ny fanatanterahana izany ireo sokajin'olona sahirana eny amin'ny fokotany anatanterahana ity tetikasa ity. Na tsiaro ho afa-pasahiranana tanteraka ireo mponina indrindra ho fiatrehana ny fotoam-pahavaratra amin'izao fahavitany ny fotodrafitrasa mifandraiky amin'ny filan'izy ireo izao. Tsy nitoetra tamin'izay fanamboarana lalankely izay ny fampandrosoana no entiny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa dia mirefy 10 metatra kosa indray ny lakan-drano no diovin'ny fokon'olona teny Ambodimita Avaratanàna ary olona maro izay niaina tao anatin'ny tsy filaminana ary tantsaha eny an-toerana ihany koa no voavaolana vokatry izany. Rina Rabemananjary teo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony. Maro ny mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha ny ety Ambodimita Avaratanàna no resahana. Manana ny lanjany lehibe ao anatin'izany ny fifehezana ny rano. Namboarin'ireo solotena pokon'olona ny laka amin'ny rano dia ety an-toerana izay mipaka hatrany Ambodivona mirefy hatrany amin'ny 10 metatra. Dia niezaka moa izay fokon'olona mba hoe ahoana zany ny voahan'ny rano dia niraisina tsara zany ny anjaikitra anjara tanjefon'ny fokon'olona dia nanao ny circulation amin'ny tatatsapovoany rehetrarehetra. Tatatsapovoany zany dia natao mihitsy izay fomba ivoahan'ilay rano dia fa manomboka mienako aloha izy zao amin'izao. Vita amin'ny fokon'olona sy ny tantsaha ety Ambodimita ny toromarika avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny eo anivon'ny boriboritany fahenina amin'ny fandraisana andraikitra avy hatrany rehefa misy ny zavatra ilana an'izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Misy manateny zay fa raha ohatran'izao zany ny mpandehany dia efa mety ho vita ketry zay amin'ity volana ity farafatarany. Raha mitohy zavatra fiainana ny rano zao zany dia ho vita ketry zay. Raha ny tena ny tokony izany zao tanapatapitry ty volana ity mba efa kelikely fisan'ny ketsa dia ho vita satria raha ritra ny rano dia mirotsaka daholo ny olona manao amin'ny alasany. Misaotra betsaka ny commune sy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Afaka nanetsa letrany ny olona ety an-toerana hiatrehana ny vary aloha. Mahazo aina tsara ny fambolena anana sy ny legioma
ny fiompiana ihany koa mandritra an'izany dia afaka nampitomboina tsy toy ny teo aloha. Soimbonany rehetra ny fahadiovan'ny lakan-drano toy izao: miaina tsara ny mpamboly vary ary mahazo tombontsoa ny mpiandrigana sy ny mpiompy, mety tsara ny tombotrondro. Ny fari-piainana mihitsy no mivoatra ho an'ny olona ety an-toerana. Mbola hitoetra amin'izay lafi ny fanadiovana izay ihany isika. Niara-ny entana nanadio ny lakan-drano iray kilometatra ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fokon'olona teny Andavamamba anaty hazo voalohany sy faharoa teny Androany. Rina Rabe Mananjara, Erzora Joanarvondi. Entaniny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny fokon'olona eny amin'ivon'ny fokotany mba hiaraka hanao asa tana maro na imo amin'ny fanalana an'ireo tsetsina any anaty lakan-drano sy ny fanadiovana ireo lalankely ao anivon'ireny fokotany ireny. Tamity Androany ity dia teny amin'ny fokotany Andavamamba anaty hazo voalohany sy faharoa no nahazo tombony tamin'izany asa tana maro izany. Ny refy teo amin'ny 1 kilometatra ny halavan'ny lakan-drano izay nodiovina. Hitantsika tsara zao fa misikotra ny tatatra rehetra, tatatra amin'ny refy any amin'ny 1 kilometatra any ato amin'ny fokotany Andavamamba voalohany sy faharoa. Miasa ao anatin'izany ny fokon'olona nampiasaina tety koa ny mpiasan'ny boriboritany. Ny tanjona amin'izy dia mba hialana amin'ny hitsinjovana ny fiavian'ny orana, sokafana daholo ny tatatra izay tena hitantsika maso zao fa tsy misy anankiray mandeha amin'ny laoniny. Dia manala ny tsetsina zany natao aty, manarina an'ireo pavea miotsaka, manadio tena mamafa mihitsy hatrany amin'ny elankelatrano rehetra natao ny famafana. Zava-dehibe tokoa ny fampandraisana anjara an'ireo fokon'olona toy izao mba ahatsiarovan'izy ireo fa tsy mora ny manadio an'ireny loto ireny. Ankoatra ny fanatanterahana ny fanadiovana eny anivon'ny fokotany dia niarahany jery ny zava-bita ary teo ihany koa ny fiainona ny etaetam-ponina teny amin'ny fokotany antetezana afovoany. Ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ano niara-nientana ihany koa tamin'ny fiainona ny etaetan'ny ponina. Ny eo amin'ny lafiny sosialy tao anatin'ny 2 volana izay dia velotaraina ireo mpanjifa ny amin'ny fidanganany ny vidin'ny entana tena ilaina amin'ny andavanandro na ny PPN. Nidina teny amin'ny tsena Nosy be teny moa ny tena naina anao fa na dia tiana makasika an'izay. Dia eo rahantsika indrindra tsara ny tahiriny aina. Tany amin'ny faraparan'ny volana Aogositra no efa nahitana fiakarany ny vidin'ireo zavatra tena ilaina amin'ny andavanandro toy ny siramamy, ny vary, fa indrindra ny menaka. Manjavozavo amin'ny rehetra ny antony ty fiakarany ity. Eo amin'ny menaka zao izy teo aloha 5,000 dia niakatra kely 2,500 4,500 ny menaka. Eo amin'ny resaka vary iny koa somary niakatra kely fotsiny. Hoe 2,000 toaly izy teo aloha dia niakatra kely 3,000 toaly izy amin'izao le on stock. Fiakarany vidin'ny entana fahafantaranay azy zao ilay hoe solika miakatra. Vidim-bary zao niakatra. Misy fiakarany izy izay tatao anatin'ny 2 volana. Raha ny makolika zao taloha 500 no akany anazy. Dia zao makolika efa 900 nakany azy. Ny antony fiakarany efa maitso atany etsika zao, efa fotoana fiakarany mihitsy zao. Katakely le vary dia mampiana ny vary $20 zany zao ny olona rehetra. Vidin'ny entana aloha zao tena betsaka zany miakatra. Surtout zao menaka tena tsisy mihitsy. Menaka dia siramamy miakatra be daholo zao ny vidin'ny entana amin'izao. Raha menaka zao, raha menaka madio zao taloha 507,000 dia zao izy zao efa lasa 5,000 mahery litra. Ary siramamy? Siramamy zao taloha raha ohatra hoe 702,000 dia efa lasa 3,000 zao ny fotsy. Fetrak'izay ao amin'ny-tsena ny olona zany zao tena sahirana be amin'ny fampidirana mpianatra. Dia nefa ny entana koa zany zao tena lasa misondrotra be daholo. Dia lasa manaraka an'iny zany le tsena zany tsy dia misy amin'izao e. Mety any amin'ny taxe zany ngamba, mety hoe miakatra ngamba ny ampatseranana, mety any ny fahafantarako azy manokana aloha fa tsy fantatra. Mety ho izay ngambany. Menaka no sondrotra taloha izy raha 507 dia 5,000 mahery izy amin'izao. Manao nefa ny tsena?
rehefa tsisy menaka aloha dia tsy mandeha satria menaka daholo no tena fividin'ny olona mahatonga anazy miakatra any amin'ny taxe angambany taxe angamba mahatonga anazy miakatra tsapa ankehitriny fa efa mbiakoditra ny tsy fahazakan'ny vahoaka izany fiakarany vidiny etan'izany aiza ho aiza ary ny fandraisana andraikitry ny fikambanan'ny mpiarony zony mpanjifa. Fa vaovao makasika ny fiariana kosa indray ty hoentina aminao manaraka ity nitokanana androany ny ivotoerana fivarotana trondro velona ho an'ny fikambanana Siloma eny Ambatolampitsimahfotsy. Izy ity moa dia fiarah-miasa amin'ny vondrona Europeana ary tanjona no anatrarana ny fiarina sy ny fiompiana trondro eto Madagasikara anomezana lanja raha teo ihany koa izay asa fiarina izay satria dia anisany efa fikambanana maro no efa mivondrona ao anatin'ity Siloma ity. Indeo raha tsika avy hatrany ny fanadihadiana no entin'ny Germaine Menjanahary Manora Andriamalala. Ny tilapia sy ny karpa ary ny black bass sy ny maro samihafa no ompin'ny fikambanana Siloma. Mahatratra roa taona isan-taona isaky ny hektara ny vokatra noho ny fametrahana ny fenitra amin'ny lanjan'ny trondro ho 560 grama iray. Se ampiarina mbola mahavelona tsara ny fiompiana trondro raha eto Madagasikara. Fikambanana maro no mivondrona ao anatin'ny Siloma na ny sehatra iombona ny loharano anovozana mamy ny amin'ny fiompiana trondro izay. Raha ny isan'ny dobo eto aminay zany raha ny dobo dia sahana ankoatra ny mpanarato dia misy eo amin'ny zatra zany isan'ny dobo. Samy manana fianakaviana maromaro daholo zany mampiasa ny dobo. Ny fiompiana trondro ety aminay aloha zany dia mbola araky ny fomba nentim-paharazana. Zany hoe tsy misy resaka produit chimique zany izy io hatreto fa resaka bio daholo. Dia afaka manao karazana sakafo afaka ataony zany rehetra moa afaka koa zany mampiasa ny provende izay fikariny hatreto aloha zany ny LFL ny tena ampiasainay ny abeany dia ny sakafo amenao azy manana ny inona moa zany manana ny fomba entiny iompiana azy daholo zany tsirairay zany hoe kalitao tsara izay tsara zay zany tsy hoe nopipina fotsiny fahatantany fa tena hoe nanaraka fomba fahamezana sakafo, fomba fijerena ny abeany isaky ny araky ny firenena sondage sondena isaky ny telo volana ohatr'izany zany izy dia hitanao hoe arakarak'izay hoe mitombo ara-dalàna ve ty trondro ty araky ny sakafo. Tahaka ny fiompiana sy ny fiarina rehetra dia misedra olana ihany koa ny fiompiana trondro toy ny tolotra sy ny tinady. Ny tolotra sy ny tinady amin'ny resaka trondro tena hita mihitsy hoe déséquilibré zany hoe ny fangatahana betsaka fa ny vokatra kely. Ny vokatra ny ranomasina raha malala ny ranomamy vokatra ny jonjo zany raha malala fa hoe tena efa kely ny avoakany efa tsy mitombo tsony fa efa mienina raha amin'izao fotoana izao ny vokatra ny ranojony. Dia hoe maninona tsy ny sehampiarina fiompiana trondro no voizina ary zava-dehibe satria matoa ny vidina trondro tafakatra hatrany amin'ny 80 000 90 000 francs 18 000 ariary 16 000 ariary dia satria izy tsy ampy dia lasa zay kely mamokatra manao izy lafo dia zay mahatonga hoe tsara toany ny sehampiarina. Eo koa le resaka kalitao ny trondro anisan'ny sakafo tsara kalitao indrindra biolojika zany satria tsy afaka mampiasa fanafody izy raha zany matin'ny trondrony ary le toerana iompiany koa toerana tsara satria ireo olona tohananareo efa fantatra hoe aiza izy miompy efa zay mahatonga anay hoe vonona ianona azy ireo mba tsy isiny hoe trondro nompiana tany amin'ny toerana ratsy. Tsara moa ny manamarika fa nisy ny fanokanana ivotoeram-pivarotana trondro velona teny Ambatolampitsimahfotsy androany. Izany no nisy dia noho ny fiarah-miasa tamin'ny vondrona Europeana izay isan'ny mpanohana ity sehampiarina ity. Andeha kosa indray sika hiverina amin'ny pejiny politika misedra olana ny mponina eny amin'ny commune Soavina eny distrikana Tsimondrano tao anatin'ny taona maro zao. Nisy sehatry ny fambolena no anisan'ny tena mampitaraina azy ireo izay anisan'ny fotom-pahavoleny ny fotom-pivelomany 720 ny mponina eny an-toerana eny. Miandrandra ny tombontsoa avy amin'izay ny ben'ny tanàna ho avy eo sy hita fa mahavita azy ny mponina any an-toerana. Edena Eliato amin'ny sariny Mathieu Princy. Mitotongana ny fiainan'ny tantsaha amin'ny commune Soavina amin'izao no ny tsy firarahiny ireo tompona raiki-panjakana ny filan'izy ireo. Ny 720 mponina dia tantsaha avokoa fa ny mahatongana amin'ny teny hoe tokony indroa mamboly ny eny Soavina dia mifanila azy eo ny Tanjombato
dia mahita hoe indroa mamboly a matetika fa ny soavina nefa dia tena efa nisy tohadrano efa vita tao, misy karazany tohadrano vita kanefa dia simba foana ka tokony jerevana manokana ny amin'izany satria fangatahan'ny vahoaka ny amboly indroa eny amin'ny toerany soavina eny zany. Dia ny manarak'izay a ny fahana fangatahan'ny olona ihany koa eny dia niverenany masom-boly maimaim-poana izay nataony Ravalomanana tamin'ny andro nitondrany, izany nizarany masom-boly a sy ny zezika maimaim-poana ho an'ny tantsaha mpamokatra. Manoloana izany indrindra efa manana vahaolana entina malina ny etaetan'ireo mponina ireo ny kandidao ben'ny tanàna izay atolotry ny antokontsika Madagasikara any amin'ity komina ity. Nahazo tsodrano avy amin'ireo zokiolona tao an-tanàna ny tenany androany mba ahefa be amin'ny asa fanasoavana ny komina. Hitsodrano anao a Rakoto Mandimbo Maurice sy ireo mpiarabe aminao izay atolotry ny timo be an-tanàna rehefa tonga ny fotoana tsisy ianahana tongava mitanjona izay irina ka ifaliny ny fianakaviana ho mamotimin'ny vahoaka hianareo izay atolotry ho tafita somatsara tsy ho resy tombomolotra. Fa mitoy amin'ny lafim-baovao mahakasika ny amin'ny ivon'ny sampana mpamonjy vona kosa isika etsika maro no hoentina namariana ny ivon'ny fankalazana ny fahafitopolo taona nyity sampana ity izay nijoroany teto Madagasikara. Ankoatra izay seho maro samihafa moa dia isy ny fanomezana maimaim-poana fiofanana indray ho an'ireo olona tonga mitsidika ny trano eva eny Analakely manomboka ny alatsinainy izao. Germaine Menjanahary, Erzora Jona Arvony Atrany. Tsy mora ny asa famonjena voina saingy feno fitopolo taona ihany ny sampana mpamonjy voina ankehitriny. Samy tsy miravoravo tanany ireo sokajy misa efatra ao anatin'ny sampana mba ahafahana mahavita sy mahatanteraka ny andraikitra izay sahaniny dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ny ainy. Toy izao ny sarisary momba ny asa famonjena voina izay. Mitaky finiavana sy fahasahina ary fahavononantsaina ny asa famonjena voina. Asa vonjaina tokoa saingy mety aningotraina raha toka tsy mifantoka tsara. Isongadina mandritra ny etsika fankalazana ny fafitopolo taona nijoroany ny fizarana fiofanana ho an'ny sarababem-bahoaka. Sendran-kazana demonstration fandizana sy ny karazany reny izay aseho ao amin'ny parvis ao Analakely. Ao anatin'ny fankalazana eo misy ny ataontsika hoe conférence débat ny latsinainy amin'ny sivoka hatramin'ny 1 ny tolakandro kosa ny atoandro kosa dia misy ny fampisehoana erahana amin'ireo société na orinasa miara-miasa amin'ny mpamonjy voina. Ao anatin'izany ny société Galana, ny société Monlo ampisehoan'ilay boula motro zay apoka ao aseho hitan'ny vahoaka. Misy fampianarana izay atao ataon'ireto ekipa mpamonjy voina reto amin'ny fotoana io ampianarana ny ankizy, ampianarana ny olon-dehibe ahoana marina ny soroantsika ny loza sy ahafahantsika miatrika ny loza. Amin'ny 13 oktobra dia misy ny azakazaka izay rana avy any Sabotsina Mena mandrapatonga eto Analakely. Io azakazaka io zany dia efa misokatra ny fisoatanarana tamin'ny sampana mpamonjy voina ary misy fiara iainga maimaim-poana avy eto Analakely amin'ny parvis mandrapatonga ny Sabotsina Mena. Miantsony rehetra arak'izany ny avy eo anivony sampana mpamonjy voina mba ho tonga hitsidika ny trano eva indrindra fa ny fanarahana ny fanazavana momba ny asa famonjena voina sy ny aro aina mandritra ny etsika izay atao etsy Analakely. Etsika ho an'ny fampiroboroboana ny vita malagasy kosa indray sy ho fanasongadinana ireo vokatra amboarin'ny malagasy dia isy ny salon de la vraie marque ny farany herinandro avy izao eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny orinasa mpamokatra ny vita malagasy eto an-toerana ihany moa mikarakara ity etsika ity. Noro fitiavana teo amin'ny sariny Tahiriny Aina.
Ny fiparitany entana osika avy any ivelany eny an-tsena no mbola olana sedraindreo orinasa sy ny tranombarotra ary ny mpanao asa tanana malagasy amin'izao. Tsy vitany miteraka fahaty-antoka goavana ho azy ireo izany fa mamono ny tsena amin'ny ankapobeny mihitsy raha ny fanazavana. Ho fiadina amin'izay osika izay indrindra no anisany antopisi ny Salon de la Vraie Marque tariny eo anivon'ny orinasa malagasy ny mpanomokatra entana eo amin'ny sehatra io. Anomboka ny 20 ary tsy farana raha tsy ny 20 septambra ny hetsika eny Mahamasina. Mba hampianarana n'olom-pirenena rehetra mba hafantatra ny hoe inona ny tena entana vraie marque satria tsy mitovy mihitsy ny entana vraie marque fa ny vraie marque dia tsara lafolafo kokoa ny vidiny nefa mahateza ny aman-taonany fa ny entana pirate kosa dia mora nefa mety ndray andro roa andro herinandro dia simby iny. Dia izay no mahatonga anay hoe amin'ny maha olom-pirenena dia mampianatra ny olona hisafidy sy hanjifa zany entana vraie marque zany. Andray anjara mavitrika amin'ny hetsika io ny avy amin'ny orinasa mpamokatra menaka iray ho fiarahamientana ampivelarana sy ho fiarovana ny vokatra malagasy. Manasa ny olona rehetra izay ho avy ampiasa izany hoe zavatra vita malagasy zany fa tsy mamenatra zany ary tena tsara ary amin'ny vidiny mora azo tokantrano tsirairay ampiasaina. Dia ao anatiny koa izay manana zavatra maromaro izay mizaraina ao anatin'ny hosanina io. Mahery ny 5 alina ny mpitsidika andrasana amin'ny fotoana io ahitana trano eva 50 ambizato. Tsy dia fahita firy eto an-toerana ny hetsika toy izao ary natao ny sarababem-bahoaka. Izany raha teo no anisany mampiavaka ny hetsika. Hoentsika manakatina ny vaovao amin'izao alina izao dia ny lafiny ara-panatanjahantena kosa indray. Ilay Frantsay Nicolas Dupuis izay mpanazatra ny Bariana nandritra ny kanina 2024 natao tany Egypte moa no isahana indray ny asa amin'ny mahatalety teknika nasionaly. Manomboka izao Rina Rabe Mananjara teo amin'ny sariny Manora ny Malala. Andraikitra lehibe no sahan'ny Nicolas Dupuis manomboka izao eo amin'ny baolina kitra eto Madagasikara satria lasa tale teknika nasionaly na DTN. Taoriny ny fahombiazan'ny Bareny Madagasikara tamin'ny nahampanazatra azy nandritra nireny kanina farany teo reny no totsainy tany Egypte no tena antony natonga azy nampisahanana ity andraikitra mahatale teknika nasionaly ity. No amafisiny hatrany fa mahay baolina ny Malagasy manana talenta amin'izany taranja izany ny tanora Malagasy saingy tsy ampitohana. Akoatra an'izay dia isongadina ny fanatanterahana ny fionambe nasionaly izay anisan'ny programa ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ka mandritra izany dia anana ny toerany lehibe i Nicolas Dupuis amin'ny maha DTN azy amin'ity taranja ity. Tsara manamarika fa larana fa 470 i Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fandarana nataon'ny FIFA aty Afrika kosa dia mitana ny larana fa 220 ny Malagasy. Izay ny masaka azona roso taminao tamin'ity alina ity angasitra feno safidinao tomboky lasy tomboky vavy tsy misaraka amin'ny MBS isorana feno hatrany ny mpanao gazety sy ny teknisianina ny aran'ny Salah manome fotoananao ny tenako manaraka indray veloma tompoko.